Alléluia. Teneny ao akaikinao hoe tena sambatritsika e? Tena sambatritsika reto. Tsy haiko hoe tena nareo hoe mahatsapa an'izany isan'andro. Za rehefa tsy mahatsara sambatra dia ozy hoe tsy normal zany. Aloha tonga dia tena tsy normal zany. Mahafinaritra be ilay fitarian'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny mpanokon'Andriamanitra tsirairay avy teo. Fa rehefa tena mahatsapa tokoa tsika hoe izy tsika eo amin'ny Kristy Jesosy dia tsy tokony possible tsontsika ka hoe mbola olona ohatrany hoe olona ory zany. Matoa tsika mahatsara tena ohatrany ory mavesatra tsy milamina dia zao tsisy afa-tsy zao ny zavatra mila fantatrao hoe tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Zay le olana. Teneny eo akaikinao hoe tena olana ngeza indrindra hoe eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao dia tsika tafasaraka amin'ny Jesosy. Tena zay. Fa raha mbola mahatsapa teny ianao hoe dans la même barque avec Jésus, teneny eo akaikinao hoe milamina zavatra rehetra. Tena zay fotsiny reto rehefa tena saintsaina daholo rehefa paherezana atao antsika be da be reny dia zao fotsiny. Assure-toi d'être à côté de Jésus. C'est tout. Chaque jour, isan'andro. Ay moa tsika mahazo miteny gasy androany zafady. Zafady. Pisy fa zay reto isan'andro. Ninona zavatra etrehanao ny fiainana dia zao ny zavatra tsapako. Aza mitady excuse any amin'ny anina na manodidina anao ny amin'ny zay foana manko le izy. Fotony anina io. Le asako mihitsy ny tsy mety. Le olona eto akaiky mihitsy ny olana. Corona mihitsy zao ny olana. Zay foana isaka mamelona télé dia zay. Mahatsara anao koa zay amin'izay anao tsy mijery télé. Fa rehefa mbola ohatr'izay tsika dia eo no ahafantarana fa tsy tafatoetra amin'ny Jesosy zay tsika. Fa rehefa misy fotoana ianao tena tonga saina amin'izay zavatra izay hoe tsy normal amiko intsony izany olona tsy milamina izany. Fa za zany tafatsaraka amin'ny Jesosy. Dia amin'izay anao misaina iza moa? Jesosy ange maty ho anahy. Andriamanitra ray ange nomeny zanan'ilay tokony hamonjena anahako e. Dikan'izay zany mitovy ny fitiavan'Andriamanitra anao sy Jesosy. Fantatrao ve izany? Mitovy fitiavan'Andriamanitra ray anao sy Jesosy satria la vie de Jésus égale ta vie. Donc ny zavatra ny fomban'Andriamanitra ray rehetra tamin'i Jesosy teto an-tany tia no tonga fombany eo amin'ny fiainanao koa. Zay fotsiny aloha dia saina. Za na tsisy mpitia za tian'Andriamanitra ray. Za tian'Andriamanitra ray tahaka an'i Jesosy. Dia ozy Jesosy ny haiko mihitsy nomeko anao. Inona ny mampahory anao eo amin'ny fiainanao? Tena ngeza noho ny hain'i Jesosy ve? Rehefa tsapanao izay zavatra izay olona tsy tokony ory zany tsika. Fa eo amin'izay eo le fifantohantsika amin'ny Jesosy ny tena problème. Donc raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 1 Roi 19 anomanantsika efa niomana moa tsika teo ao amin'ny 1 Roi 19 verset 11-12. 1 Roi 19 verset 11-12 amin'ny anaran'i Jesosy. L'Éternel Dieu dit: Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand l'Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles: Que fais-tu ici, Élie? Amen. Teto na ahitako fa Andriamanitra tsy olona feno safotofoto. Rehefa misy feno loatra ny korotana ao anatinao ao olona tsy afaka hidiscerner amin'ny feon'Andriamanitra tsika. Andriamanitra tena naneo mihitsy avy amin'ny alalan'ny Élie hoe izy ozy izy tao anatin'le murmure doux sy léger. Matetika mieritreritra hoe Andriamanitra rehefa hiteny dia teny mahery tonga dia hoe zavatra tabataba be. Teto nahitako fa Andriamanitra ke tsy be tabataba.
Ary zay ny tena tsy tian'ilay tsika be tabataba ity satria izy tsy izay mihitsiny fa izy ozy izy doa sy murmure. Dia inona ny zavatra ataon'ny Satana amin'izao andro izao? En fait ny tetikadin'ny Satana dia ianao tsy discerneo feon'Andriamanitra. Io no ataon'ny Satana amin'izao. Dia inona ny zavatra ampiasainy? Ny zavatra misafotofoto isan-karazany manodidina anao rehetra. Mety feon'ny corona, mety feon'ny collègue, feon'ny fianakaviana. Teto Andriamanitra tsy niteny hoe vonoa daholo ireo fa anjaranao ny discerner an'ilay feon'Andriamanitra. Anjaranao zany manilika. Tsy hoe ailo tany ny vadinao fa izy mihitsy tsy ahafahanao fa ao anatinao ilay izy. Anjaranao mirejeter an'ireo feo tsy izy rehetra. Tsy ao anatin'izany Andriamanitra. Ireo tabataba, endrika tabataba rehetra ao atao anatiko ato. Le izy everantsika foana fa olana ivelana. Fa ny tena olana dia olana ao anaty. Ary izay moa no tena nisana ampianaran'Andriamanitra anaty ato ato zao izy zao izy efa vonona. Tena tiako ianao izy anapaka amin'ny be. Fa zao izy raha tsy hainao no manapaka ny kely, ina ilay manapaka ny kely ny fonao. Foko sy ny fonao. Rehefa tsy haintsika no maîtriser an'io fo io, sarotra be amin'Andriamanitra ny apasantsika anapaka amin'ny be. Géreo no fonao géreo ny tokantranonao Ino zavatra tenenin'ny epitra? Ahoana izy ny afahanao migérer ny fiangonana raha tsy hainao mitazona ny zanaka ao an-trano? Tena marina reto le izy. Aza mieritreritra be hoe Andriamanitra ampiasao be. Za zany tiako mihitsy le ampiasaina be fa zao. Hainao ve aloha migérer an'io fonao io? Ahoana nafatana fa hainao migérer ny fonao? Tsisy zavatra mahakasika anao tsony no manodidina anao. Tsisy raisinao olana mavesatra tsony manodidina anao satria nahoana foa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, foa discerner ny feon'Andriamanitra. Amen. Dia izay nangatantsika alohantsika handray izay ten'Andriamanitra izay. Inona ny zavatra nataon'i Jesosy tao anaty barka? Rehefa nisy ny tempête, tsy anaty tempête ozy izy Andriamanitra. Tonga dia ozy izy Andriamanitra mitsahara. Izay ilay shalom. Io shalom, joie dia amour, tehirizy io. Io zavatra sarobidy indrindra ananako sy anananao, ato anatiko sy ao anatinao. Nomeny Jesosy maimaim-poana antsika avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Rehefa haintsika mikolokolo an'io voatahiry anatin'izay foko sy ny fonao, tena olona mpanapaka ianao fa tsy tapahaninina tsony. Amen. Tena izay ny sarobidy. Tsy mivola ny sarobidy, tsy ny zavatra eritreretra fa anananao ny sarobidy, anana ivelana, fa ilay anananao anaty ao izay azontsika avy amin'Andriamanitra. Kolokolo io reto Inona ny ilain'io? Fifandraisana amin'Andriamanitra. Ahoana nafahako mifandray amin'Andriamanitra? Tsy mitaky zavatra be dia be Andriamanitra ny fifantohako sy ny fifantohanao. Manana fotoana ve ianao anatin'ny ray andro hifantohako? Izay ilay ten'Andriamanitra raisitsika androany, ilay Andriamanitra lehibe nge reto miaina atao anatiko Za ke tsy mandehandeha rehefa misy Andriamanitra lehibe atao anatiko ato. Dia ahoana misy olona manakaja atao anatiko ato. Dia fa adinao izay zavatra izay dia takotra miaina olona ory reny ianao, miady saina, miady mafy. Nefa ny Jesosy avelanao matory ambony kosa ao anaty ao. Fa Jesosy tahifo ampitsahatra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Fa zao adinao izy eo dia matory izy ao anatinao ao. Fa azadinoana izy ao aminao ao. Tsy rery ianao. Eo izy miaraka aminy sy miaraka aminao fifantohantsika ny tedavina. No attention fotsiny fanahy masina. No fifantohana izy. Fikseo any aminazy foana ny regaranao isan'andro. Dia ho hitanao sy ho tsapanao izay hoe présence réelle an'Andriamanitra izay. Teraka ho azy izay fiadanana izay ao anaty. Dia tonga dia ohatran'ny olona feno foana ianao. Dia ohatran'ny mahita ny dada bishop misaotisaoty foana, faly foana. Na misy na tsy misy ao. Ohatran'ny misy zavatra ohatran'ny tsy hazavana izay. Tainao no feno anatinao dia ohatran'ny tahisaoty foana. Dia za vao tsisy izay dia ozy misy tsy normal izay fa verinao amin'ny Jesosy aloha. Tena misy zavatra ohatran'ny hoe miboiboika izany. Na mahita olona sosotra ianao tonga dia ohatran'ny fona mitodika kely aloha sao dia matafitona an'ilay olona indray. Ohatran'ny tonga tsy ilay olona mezana ohatran'ny hoe sinona koa moa dika zao aloha imezana fotsiny. Fa ianao jerena ny olona any an-dalana zao tsisy tahime tsony aza tsasy kitikitika zao. Fa zao miandry anazy ianao zao tontolo zao. Inona les révélations des fils de Dieu? Tsy hoe tsisy mahakasika anao fa ndry mampalahelo tsy izay ilay izy. Fa mitady olona maneho fitsaharana zao tontolo zao. Mitady olona maneho fitiavana, fifaliana zao tontolo zao. Fa ory reto zao tontolo zao mba antsika malahelo. Anao tsika ritsangana dia hivavaka.
tena antsika ny solution amin'ny monde satria mitondra ny Jesosy mandehandeha hoeto any ampiasana ny fifaliana fa za mitsoaka an'ireny olona ireny izahay za misy fotoana tena Jesosy za te hijanona atao trano dia tsy hanao nini tsika ozy Jesosy atsaloaka anao tonga dia ty an-danitra ty tsara le mitokana ozy izy fa ny tena ilavaka anao any an-danitra voana amin'izay anao tao dia ampifantarana zao tontolo zao jereo ory zao tontolo zao zany zay le nitsorona anao vavolombelonareo zany nahita sary farany ty tena tsaray kely tsika efa be da be ny kristiana latsako anatiny ty hitako tana Instagram le izy dia kristiana koa zara le izy dia tanaty transport en commun izy métro dia nisy raha matoa zay nanao ohatrany zinga be plastika transparent zay lohany ohatrany so dia tamin'ny voalohany aloha za tena nitsoroka anareo tena semoke tena meako jereliza dia tonga dia narehan'Andriamanitra ny teny fa ino tataonao dia aveo tonga saina moa le mehezako dia aveo zay hoe za mety voaro fa tsy ozy izy an'i Jesosy ory ange zao tontolo zao hoe inona mampome anao hoe ampahorian'ny Satana zao tontolo zao ory reny olona any ampiasana reny ory reo manodidina antsika reto dia inona ny ilavako anao izy amin'izao tontolo zao ampifalio izy ampifantaro izy hoe misy Jesosy maty eo amin'ny azy fijaliana ho anazy mba hatonga anazy tsy ampahorian'ny Satana inona ny tanjony devoly anatin'izao inona le fanehoana ny zanak'Andriamanitra ndana dia mpizaron fitiavana zaron ny pe dia mandrenao ndraiky ohatrany Jesosy mitsangana dia teneny le rivotra ino izy izy ny ten'Andriamanitra eny amin'ny rivotra nge ny ennemi atsika eny amin'ny rivotra ny maladie eny amin'ny rivotra ny esprit impur na infirmité mijoro ianao dia mba ny tsara fa tsy lozantsika me fotsiny mahita an'le olona ampahoriany devoly fa za aloha vona tamin'i Jesosy zay ny antom-pisika atao amin'ity tany tika Jesosy ampafantatra anao mba manana fahoriana ho an'ny hafa rehefa za tsy na matsapa feno ahako ampy Jesosy tena za tahina tsisy minonky anaty tsony ao fiainako dia izao mandohalika ho an'ireny olona vida reny vavaka tsika ampitsahatra ny ato anatintsika ato mba tonga ny tenin'Andriamanitra tsy andalo fotsiny fa tena ho tafatoetra ato anatiko sy ao anatinao asandrato ary ny vavaka ao raina sarobidy tsara indrindra avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo tena misaotra anao zay ray eo fa tena matsiaro tena sambatra amin'izao fotoana izao zay Jesosy dia anisan'ny olona tena privilégienao mbola afaka mivory zay noho ny anaranao masina tonga zay Jesosy eto amin'ity toeran'ity indray andray ny fitahiana tsara indrindra dia ny teninao tenin'ny fiainana Jesosy avy any Nazareto sotrany amin'izany grâce zany mbola nomenao n'izao toerana izao mifahafahany mbola afahanay indray mivory amin'ny anaranao mivohery afahanay restaurer amin'ny amanay indray Jesosy avy any Nazareto afahanay indray Jesosy tsara fiorina ao amin'ny finoananao sy ao amin'ny fanarahana anao Jesosy ninona tabataba rehetra manodidina anay sy mety tafio-drivotra tafika Satana nanakorotana ny tao anatinay tany dia amin'ny anaranao Jesosy dia baikonay zany rehetra zany hitsahatra ro feo rehetra izay manakana anay tsy fantoka ary amin'ny feo anao androany dia baikonay hitsahatra ary tsy ambinina tsy hanapaka anatinay intsony zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareto Tompo apio zay tena hoanana fifantoana aminao foana Jesosy avy any Nazareto apio zay tsy ho tafasaraka aminao apio zay fa nay masina tsapa zany fahavelomanao zany ao anatinay atao manana fahatsapateny zay fa tena tsy irery fa eo aminay foana ianao apio zay ahikolokolo ny fanananay anao fa nay masina ampianary zay ahikolokolo ny fianam-panahinay ampianary zay ahikolokolo ny fifandraisanay aminao fa ny tena faridô indrindra ho anay zanak'Andriamanitra dia sanatria zay tafasaraka aminao Jesosy avy any Nazareto fa raha mbola eo ianao ao anaty barika vitanao mampangina ny tafidrivotra eto amin'izao tontolo izao vitanao mamany olana rehetra eo amin'ny fiainanay fa rehefa eo ianao Jesosy dia mety ny zavatra rehetra Jesosy misaotra anao indray zay Jesosy ny amin'ny teny zo apetranao indray ny mbava mimpanomponao ny teny fiainana teny mamy teny izay afaka ampy ho anay tsirairay avy ahafahanay Jesosy avy any Nazareto tena mijoro ao anatin'izany hoe fanotronanao zany ahafahanay misitraka n'izany fanotronanao zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta amen.
amin'ny anaran'i jesosy misaotranao zahay ianao norainay ary tena faly zay afaka miteny zany hoe le andriamanitra fantatray tao amin'ny ancien testament lasa tonga dadanay abanay aty amin'ny nouveau testament no jesosy avy nazareta misaotra tompo satria nataonao ny avaka reto olo reto nataonao ny avaka ary mbola tsonao mbola hiavaka bebe kokoa hatrany fa raha tsy miavaka zay tsy afaka manitin'olona raha tsy miavaka zay tsy afaka jerijeren'ny olona raha tsy miavaka zay tsy afaka manifeste an'le royaume-anao raha io raha toy zay ka taky ny olona rehetra ihany inona moa zany mahasamihafanay raha ohatra ka araka ny tenin' jesosy tomponay hoe raha ohatra ka zay tiana ihany ny tiavinay inona moa mahasamihafanay amin'ny olon'izao tontolo zao tompo sasao ndray zay sasao dia diovindray aorendray aloha lay andriamanitra tsy mety leo satria fa niteny fa fitiavana mandrakizay ny itiavanao anay reto reto lehilahy sy vehivavy reto zay zanakao ankehitriny todika aminao indray miandrandranao amin'ny anaran'i jesosy amen amin'ny anaran'i jesosy amen tena kaikinao hoe ianao hoe mbola mino hoe fahanao zavatra andriamanitra amen mahazo toerana ary amin'ny anaran'i jesosy dia mahazo hoafanana tsara alleloia ianao zany le tsy misy tahotra mihitsy ny tena marina tena zay le izy tsika zany le tsy marina tahotra ary voateny any amin'ny epitra any fa ny amour rehefa parfait dia tsisy tahotra zany tsy normal zany kristianina manana dotina manana tahotra zany tsy normal teny ny tenanao tsy normal tena tsy normal mihitsy hoe matahotra sao dia tsisy sakafo rapitso dia matahotra sao dia reo vao misy sode mihitsy zany dia andana mandoalika dia andana mibebaka eo ny eo fa satria misy zavatra tsy normal zany misy relation tsy normal entre le père et le fils ao tsika raha ohatra zao zavatra tena nitrangy ty zavatra ty nisy taony Joshua le ry moa zany azona ohatra foana otrano nisy taona izy tsy manantona ana direct fa mankany amin'ny mamany izy dia ozy izy mihitsy moa ny mamany hoe misy zavatra tsy normal entre anareo dia za tena d'accord mihitsy tsy normal zany za tsy miteny hoe tsy mahazo miresaka ny zavatra amin'ny mamany izy fa tokony facile be mihitsy tokony accessible foana ny père ho atsika père mitodika aminareo ho atsika futur père ihany koa anareo moa zany fa za père efa anankitelo be zao anareo futur père tena mila mikandra an'izay mihitsy ianao mila ataovy zay ahatonga ny zanakao tena manana accès libre tsy manana problème zany nisy fanoharana zay tadidiko tsara mihitsiny nataon'ny pasteur Rodolphe tamin'ny mbola tany Madagasikara dia ozy izy hoe misy rangaha ozy izy tena entitra be izy zany olona entitra be PDG be izy dia tena enjana be izy zany rehefa mitondra fa niditra vany ozy izy zany sady tsy mandondona tsy sonnerie tsy isy protocole tonga dia mivoainy ny varavarana dia vrom manao tomobile eo anoloana tena tonga dia malefaka ozy izy le père zany mihitsy ozy izy ny tokony fotsika zany ary tena mitravitsika amin'izany zavatra zany amen za tsy miteny hoe mipère tsy hoe tokony alefaka foana fa misy taona ianao Lyon dia misy taona ianao Agneau zay tedavo zay leson'ny pasteur Ronja zay dia misy taontsika Lyon misy taontsika tsy maintsy Agneau misy taona Jesosy miaraka amin'ny sabre dia misy taona izy tsy ohatran'izay koa fa misy taona izy le Lyon misy taona izy le Agneau sans péché alléluia ka zao hita enontsika teo daholo ny resaka hoe paix resaka hoe andriamanitra miteny eo anatin'ny bitsika tsika zany tena mifantoka mihitsy rehefa anatin'ny fanatrehan'andriamanitra andao tena mizoira ny fiainantsika tsika hitanareo ny antony hoe izarana antsika tenin'andriamanitra na isan'andro na isaky ny sekoly zany manana tanjon'andriamanitra tiantsika iova ary le fiovana tiantsika iova tahaka ny Kristy averiko tia zany tsika iova tahaka ny Kristy zany hoe manana modèle tsika tena kaikinao manana modèle raha tsika misy notriny hoe ohatrin'ny Paoly zao izy manafanay tahaka ny fanafanay an'i Kristy fa tsy maintsy misy Kristy foana ny faratapony dia zao jereo vao anaty baiboly accessible amin'ny baiboly
accessible amin'ny baiboly ary reny teny izay nyzarainy ry tontontany pitarika teo natao anatin'ny irany lioanjiodana pasteur andro teo nisy herdozy teo misy torosy reko daholo izy mahafinaritra reny zavatra reny satria manintona anao dia tadidinao izy hoay nisy an'izay zavatra zay kely izy tanareo miantony anaovana parabola isitomana an'le olona hoe afaka hoentina amin'ny fiainana zao fiainana eto ambonin'ny tany le izy zany hoe azo iainana zavatra iainanao ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny communauté ohatran'izao afaka hoentinao ao an-trano le izy fa tsy hoe ato hafa identité hafa rehefa ny trano hafa eny an-dalana hafa eny ambony volant hafa misy identité be tabe zany anatinao misy passeport isan-karazana zany dia tenao kaikanao mila miova non tsy azonareo ve le izy fatsika zany tokony constant hoe tena kristy anao dia kristy anao ivelany dia kristy foana ny hitan'ny olona zany any ampiasany anao hafa dia za aloha tena tsoroko za aloha manangatanana fa tsy haiko nareo fa za tena efa mifona an'le izy fa nisy fotoana tena nanana plusieurs identité marina zany tsy mahamenatra zany fa taloha satria ohatrany hoe miovaova ny finoko tsy miova tsy maloto akory ahako tsy hoe latsaka anatin'ny péché fa ohatrany manamboatra zany ale izy zany ohatrany hoe manamboatra selon ny circonstance na selon ny environnement dia nefa lasa caméléon zany dia nefa zany tsy tiany Jesosy zany dia kaikinao hoe fanotronana transformation misy fiovana ao anatiny mila mitsana daholo reny zavatra zany mila mitsana reny tokony tsy manana plusieurs identités zany ianao tokony ianao zany tsy espion dia manana passeport isan-karazany marina sa tantao alléluia ka ohatra paix kaikinao kitio izy transfert tsika paix au nom de Jésus Jesosy vao nitsangana tonga dia paix aloha ny apetrana mankabazy izy paix eto ambonin'ny tany miparitaka zao zao tontolo zao izy tontontanjona zay tadidiko tsara izy nafinaritra izy fa mba raisiko indray zao zay hoe virus kely ohatrany iny tsy hita maso dia mampikorotana an'le hoe puissance mondiale misesitra le hoe puissance mondiale avoaka daholo zay karazana flingue sy ny angezany sy ny hoe 8 kilomètre 8000 kilomètre sy ny karazana virus kely tsy hitan'izay atao tena leziny hoe enao tena mahery tena kaikinao mahery ianao avoay le hery ao anatinao ninona zany zavatra mitranga dia tsika zany le hery ao anatsika fa ny masina ozy izy pasteur Rodolphe fa tsy manana ninina izy fa makany any amin'ny Jesosy izy dia io no alainy dia omeny atsika tsika zany rehefa omeny atsika le izy tsika koa mpanompony Kristy mpanompony olona tsika omentsika ny hafa zay moa tonga tsika mamindra tanana marary fanahy masina makany amin'ny Jesosy tsika maka amin'ny fanahy masina tsika manome any amin'ny hafa mila mitravy dohatran'izay koa tsika rehefa mivavaka Jesosy mi-intercéder auprès du Père fanahy masina mi-intercéder atsika tsika koa mila mi-intercéder zay tsy maintsy mila mianatra tsika mi-intercéder mivavaka ho an'ny hafa fa raha tsika foana ny atsika mivavaka eo tsy mi-intercéder ny anaran'izany zavatra zany amen Jean 8 verset 2 à 6 efa haitsika fa tsy maninona tadidinareo tsara nisy fotoana pasteur Rodolphe toritenin'ny tany Madagasikara le izy le hoe eo afovoany ndray alarobia zay izy nampianatra n'ity zavatra ity hoe ny place de milieu zany dia place ho an'ny accusé le izy tadidinareo Jean 8 verset 2 à 6 io hoe tonga les spécialistes de la loi tsy vakintsika le izy fa raisinoto fotsiny niaraka tamin'ny pharisien zany dia hoe verset 3 tout à coup les spécialistes de la loi les pharisiens traînèrent devant lui devant Jésus une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère dia moa le fanomezantsika hoe l'izy lazaina fa délit d'adultère tsisy olona tombé dans l'adultère seul zany tsy maintsy mandeha par deux le izy dia le anankiray nefa tsy nitenenina izy il a fait avancer dans la foule et la placèrent bien vu devant Jésus maître lui dirent-ils cette femme a commis cette femme nakaiza le homme cette femme a commis un adultère elle a été prise sur le fait
dikan'izay zany tsy honihony le izy a fa raha ohatra ka tena tratra izy hoe ozy ny gazy hoe tratra-body omby omby koa zany tokony nentina teo fa le izy zany a le omby najanony zalahy le lehilahy zany le nresah koa satria copain ny zalahy le izy na tsy voasoratra ao ary a tsy mila prophétie zany le izy fa tonga dia hita hoe nailika le lehilahy fa hoe andao ty vehivavy ty noentina. En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. C'est un accusateur. L'accusateur, elle n'est pas nondro zao foana. Tena kaikinao aza manondronondro tsony. Satana zany le manao reny. Hitanao ve Job? Hitanao? Izy zany mpanondro foana, mpanondro izy. Hitanao ve io, itsy. Jereo ry vehivavy ry, jereo ny ry lehilahy ry. Fa tena andao hiala amin'izay toetra zay. Mba fantatrareo na zao ary zay dia bedindraha fotsy mihitsy ao hatramy misy fotoana mijery toriteny eo dia way jereo a izy ohatrany ataoko ampahafantariko anareo zany izy hoe mitravy tsika tena kaikinao mitravy dia hoe za ay itsy ohatrany Donatello dia hoe zay fa hainao hoe mihaino toriteny za mijery olona azonareo ve le izy ianao zany satana zany a roa tsy mifantoka ianao ana pasteur anao ana tsy pasteur lasa zavatra hafa ny jery anao dia nefa ny lasa mijuge an'le olona ianao jereo le ny akanjondry jereo ny kirarondry fa izy any alehanao dia hoe fanatrehan'Andriamanitra inona ny dinina ny rarahinao an'izay akanjony a fotoany Josmaël tena zay hoe occupe toi de tes affaires ozy izy marina zany zavatra zany ahoana ny relationao amin'Andriamanitra izy any andehananao amin'ny fiangonana tsika zany ato anatin'ity dia samy te hitombo samy te hahaka amin'Andriamanitra samy te hahaka amin'ny fanahy masina raha tsy zany tsika dia mirate zavatra dia Romains 8 verset 33 ny raisy Romains 8 verset 33 ahitsika tsara mihitsy zany le la femme zany ohatrany hoe l'église du Christ dia Krista zany moa zany teo efa Jesosy a dia les spécialistes de la loi sy les pharisiens reo le mpitsongoloka pitsongoloka ny antsoina hoe pitsongoloka reo ny antsoina hoe accusateur mitady a zay fay eo amin'ny fiainanao foana androantsika hijorontsika fa manana avocat tsika ary ny avocat tsika tsy mba mifahiry zany izy amin'ny mission alléluia dia zao le izy Jésus est notre avocat raha iso zay zavatra zay Romains 8 verset 33 ozy izy naran'i Jesosy qui accusera encore les élus de Dieu Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. L'interlocuteur, Jesosy mi-intercéder ho antsika, ny fanahy masina mi-intercéder ho antsika, dia tsika mba mi-intercéder ho an'ny hafa. Zay misy hiérarchie zany mivavaka. Dia tsika zany tsy hoe avocat-ny olona fa raha ohatra ka mahita olontsika na frère na sœur na zao tontolo zao ary fantatsika dia tsika zany afaka mi-intervenir zay ny misy ny avocat zao afaka mi-intervenir izy mahalala ny lalàna dia izy mi-intervenir auprès du juge hoe andao fa misy juge ary andao hoe tsika tribunal io fa raha tsika zany ataoko hoe tsika fa Jesosy zany mahafantatra ny tokony ataony dia ny olona efa hitany eo hoe tsy mitsita n'izay azo atao ohatran'izay zao ny andraisako an'le partage ny pasteur mirindra telo hoe tsika zao ny monde zao perturbé ao anatin'io virus ny zareo tsika mahalala ny tokony ataotsika tsika mahalala verset be da be inona ny tokony ataonao tena kaikinao inona ary ny tokony ataonao rehefa vao me anao latsaka ao anatin'ny jugement rehefa vao tsy miraharaha ianao latsaka anatin'ny jugement misy fitiavan-tena ao anatin'le izy misy égoïsme ao anatin'izany zavatra zany raha tianareo fa tsika eo tsika tokony maneho amin'izay hoe wow tena mbola tsisy zany ohatrany tao ampiasana zao dia ny teneniko an'izany zany tena mbola tsisy anie zany reto miantsena zany satria isaky ny talata sy lakamisy zany miantsena tondra fiara dia miantsena ako rehefa pôzy amin'ny atoandro dia gaga be tonga tany amin'ny Lidl na sesiko daholo na Lidl Carrefour Aldi rehetra daholo ny entana tanareo ohatran'ny le nijery film reny nareo le post apocalyptique reny zisy ninona tsony dia nanontany an'le mpivarotra toy izy hoe c'est tout ce qu'on a tena anareo fa na papier toilette ary tsisy mba reto anareo amin'izany efa tena ohatrany hoe apocalypse reny dia
dia tonga tany tena tsisy inina ntsony hoe afakofakonentana daholo sisa hoe voasary zany voasary efa pourri sisany eny paoma efa lozotra na tany marché grand frais koa raha dia ohatrohatr'izay ihany zany hitako dia avy eo amin'izay teny tao ampiasana zay tena mbola tsisy dikany tena mbola virus ray mampikorotana ohatran'io tena io akaikinao aloha miala aloha tena le périodeny hoe andatsaka colère amin'izay Andriamanitra amototra n'le cheval anakefatra amin'izay izy tena aloha miala teto tena andao correct amin'Andriamanitra tena zay le au fait le anton'le fanotronana ty tena préparation tena ultime mihitsy ny amiko tena préparation ultime le izy satria tsy maintsy mitranga le izy tsy akilalao tsony zany zao tena marina rehefa tokony hivavaka ianao dia mivavaha rehefa ohatra hoe ohatran'ny partage ny tatiana rindra teo zao raha ohatra ka hitanao hoe misy zavatra tsy mety tonga dia mitraka aza milona zany anaty problème aza milona anatin'ny culpabilité zany fa ro vao milonao anao tanareo le sable mouvant reny miletika tsikelikely le filetehana tsikelikely iny mbola ataoko hoe inona re zany ohatrany hoe en sursis anao raha vao tsy miala ao aingana ianao vita raha vao mbola misy ny fahavelomany aina mibeba dia mijoro aza miandrela zany na hoe falotom-pona faloto-tsaina na hoe acte vita mibebaka makany amin'ny olona dia mibebaka fitao fa ho avy tompo-pangalatra ny tompo tsisy fika zany le izy fa tsy maintsy ao tsika dia zao izy qui accusera les élus de Dieu ianao ve élu de Dieu zany hoe le avocat ty zany le antsoina hoe Jesosy tsy avocat-ny olona rehetra izy tena kaikanao tsy avocat-ny olona rehetra izy zay mividiny any no anazy Romains 8 verset 9 ao tsika Romains 8 verset 9 raha vao tsy anazy zany ianao dia tsy mijoro izy tanareo za efa niditra n'ireny tribunal reny dia misy avocat be da be eo ivelany eo dia izy rehefa tonga ny aferan'le olona ijoroany zany soit accusé le olona soit any amin'ny défenseur dia miara-miditra izy miara-miditra tena kaikanao miaraka Jesosy zany te hiaraka amintsika foana izy satria zao le accusateur any eo foana izy accusé anao foana zay ny tanjona hitondra dossier maloto foana ohatra mijery ny dossier tadidiny erika ve le ohatran'izao tadidiny tanjona ve le ohatran'izao na ianao ry bitsipitsihana fa raha vao eo ny avocat jereo tsara le amin'ny film reny tonga dia inona ny atao za tsy teny raha tsy eo ny avocat-ako zany ataovy manana ohatran'izay zavatra zay amen ao ve tsika zany tokony rehefa nan'olo tena ho an'ny Kristy ianao efa anazy ianao aza menatra mihitsy miteny amin'ny satana va parler à mon avocat raha sa izy va parler à mon avocat rehefa tsy hainao le izy tena kaikinao rehefa tsy hainao dia va parler à mon avocat dia inona le izy il est écrit le izy amen tonga dia tenin'Andriamanitra apetraka eo aminy il est écrit qui accusera amen qui accusera les élus de Dieu tsika zany tsy mitolo tena hoe élus de Dieu mais c'est Dieu qui nous a élus Jean 15 verset 16 reny verset reny mampiorony reny tena kaikinao mampiorona reny afatahotra ianao tsy reo hoe le gangsa be reny efa gangsa izy maka avocat karazany efatra izy ohatrany hoe tsetsemany daholo zany misy avocat resaka spécialiste momba ny finance momba ny lalàna momba ny je sais pas quoi zany ohatra zany teneniko hoe misy lalàna misy mahafeny lalàna maître ny lalàna be zany reo efatra reo alainy daholo reo dia mipetraka fotsiny izy dia nga izy miteny aveny momonina eo ny procureur général fa izy mitrangana isaka minitra rehetra anakefatra rehetra j'ai ceci atsona daholo ny karazana témoin rehetrarehetra fa zao vaovao mahafaly tena kaikinao zao vaovao mahafaly ho ana Jesosy avocatko alleluia li zany tsy hoe alleluia li zany tsy hoe force atsika Jesosy ho avocat fa tena d'office izy d'office mihitsiny izy d'office izy rehefa zanak'Andriamanitra ianao payé par le Père il a payé par son sang zany tsy mila vidimboly Jesosy tsy nirakitra tsy nidimy akory ny payenao azy
hoe mba hijoroana avocat anao alleloia izy ihany nefa mipayhan'le izy ka zao Dieu nous déclare juste ao tsika jereo tsara aneo reto olona le pharisien reto jereo spécialiste de la loi olona mpandeha any amin'ny tribunal zany olona spécialiste fatany tsara momba ny lalàna zareo koa zany avocat zany e ataontsika ohatra efa avocat zalahy fa jereo tsara ane reto hoe rehefa niteny Jesosy niteny famarinana Jesosy nisy parole de sagesse avoaka tamin'ny vavany Jesosy zay tsy nanonta taminareo oka hitoraka azy voalohany zany hoe tosehany ery zareo na tsapatena zany zareo fa zao tsy nampibebaka azy le izy fa niembotra fotsiny izy tena mikaikinao fantatrao hoe inona mahasamy hafa ny Petera sy Jodasy hoe ndray nanenina handray mibebaka fanenenana tsy arahana fibebahana tsy mitondra vokatra ndray zany le manao fotsiny hoe je suis désolé fa ndray midemander pardon ka tsika rehefa misy fibebahana atao dia miala tanteraka alleloia ty misy blague natao bishope zay moa zany fo maraina be le izy izy pasteur inona ozy izy ny anaran'le olona nataony Jodasy dia sa voalohany tonga dia natahotra be za fa ino nisoroka Jodasy nataoko any tsaiko aika hoe blague le izy zany tonga dia teneniko anareo dia izy izy dia za zany tena oroka sakay zao le izy dia izy faux bas ozy izy faux bas moa ny amin'ny zalafoty faux bas zany faux oroka sandoka zany isy dia azafady dia zalahy zany tsy nahazo pardon fantany zany izy fa nisy péché tena mikaikinao hoe hito le ratsy fantatrao ianao fa atao ao anatin'ny ratsy fa tsy miala ao anatin'le ratsy le vehivavy zao fantany tsara mihitsy izy zany fa nanota izy tsy tonga dia niaccuse hoe ianona sy anona koa nefa fantako fa maloto ary Jesosy koa tsy niteny hoe raha vehivavy iza tamin'ireo niaraka taminao le vehivavy koa tsy nijoro hoe tsy nanitsoka tena mikaikinao hoe aza manitsoka tsony tamintsika mbola kely mpanao an'ireny mpanitsoka ireny be takalaza efa ny fibebahanao fotsiny le vehivavy nijanona teo izy nahazo fibebahana izy nahazo famelan-keloka tena andao reto amin'ity andro ny fanotronana farany ty tena travy tsara amin'ny fotsikatsika mba homendrika an'le assistance andao tsy hijanona ntsony hoe androny grâce zao e Andriamanitra ve tsy hamindra fo e ataovy mba mérité tsy mendrika tsika fa ataovy mba faly sy fier'Andriamanitra ohatrany eo amin'ny Jean 8 verset 28 hoe ozy izy Jesosy eo amin'ny Jean 8 verset 28 ndray ozy izy atao akaiko satria za manao zay sitrany foana ndao zany anao zay sitraka Jesosy tena akaikinao ndao e dia zao teto ampovoany teto zany dia Jesosy le vehivavy sisa nefa avy eo miparitaka moa zany ny fariseus sy le mahay lalàna 1 Jean 2 verset 1 1 Jean 2 verset 1 ny terme zay nitenen'ny Jaune teto tena tonga dia avocat mihitsiny 1 Jean 2 verset 1 makitsika amin'ny anaran'i Jesosy 1 Jean 2 verset 1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et nous avons des familles savatra, des familles péché, mais vitanao sy milatsaka eo amin'ny fiainanao tsy milatsaka eo amin'ny fiainanao fa nilatsahanao dia aza mitady olona tsony hoe za mahafantatra olona fa tena fantatrao akaiky indrindra dia Jesosy. Amen. Amen. Nisy fotoana zako zay tena expérience anisan'ny lasa nitondrana ny canalisé anahy tamin'ny safidy resaka namana ty tany Madagasikara
dia anniversairako izy sadisiko soa na ane firy fa anniversairako dia teny amin'ny avenue de l'indépendance zany diso satria nanao hitanao hoe tsy popoka dia mifampisangisangy mifampitifitra tsy popoka dia mipoka teny tongotr'olo-kafa le izy fa tsy tany amin'ny namako dia fa je suis désolé zany tena mifona ao tena azafady dia ny akama zany fa disdisina to daholo dia tsy nanaiky an'izay zavatra izay dia izay zany mbola mifampitoraka tsy popoka eo fa tsy votsony izy fa ny zavatra nitranga dia zao lasa nila vanina taminay amin'izay le groupe anankiray zany teo akaiky teo hoe zanakay matory eo anaty tomobily tsy mba jereo andro zany fiesta 25 alina zany dia tsy popoka ny tanàna tsisy manginginy zany fa miaritory zany dia zanako izy izy matory eo anaty tomobile fa mikisany lisany au fait zany efa mitady ady mihitsy dia eo amin'izay dia raikitra ny ady zany dia fampisotro longolongo eo dia nefa rano tena tonga trany amin'ny poste de police mihitsiny dia tonga niakatra tamin'ny tribunal mihitsiny dia anao zany nieritreritra be mihitsy tena milay io hoe zay mahafantatra olo laza matavatra zany fa zay mahafantatra ny général zao préfet zao hitanao tamin'ny voalohany ianao zany ohatry ny ampé be mihitsy copain zany mahafantatra inao izy nareo nitsanga efa tonga amin'izay le olona le hoe ho afahana ianao reriny tsy nahafantatra olona teo tamin'izany mbola tsy nanandrany jesosy ianao amin'izay ny rery teo sady tsisy mipaye an'le vola ho an'le avocat tsisy mba hoe ny intervenir tamin'izay tena tsoroko mihitsy fa tena ho izy wow mbola tsy nahafantatra ny tenin'Andriamanitra ty zany resaka hoe namana sy ny sakaiza sy ny karazany ty fa nanomboka tamin'izay tena nisokatra amin'ny masiko hoe tena wow ohatrany hoe nahare-feo zany ohatrany hoe discerneo ny namana nanomboka tamin'izay fa nanomboka hoe za misy zavatra tsy normal izy fa teto kosa aloha tena tsoroko par la grâce de Dieu nisy olona ny intervenir tsy fantatro tena ohatrany hoe nahaka an'le dossier zany dia zay tsy nandona ny araira tamin'izay zany fa ny tiako tenena amin'le izy zany tiako aviana amin'le izy dia zao hoe ny olona zany rehefa manana an'le hoe lavatanana mahafantatra olona dia tsy matahotra izy na dia nanaonao foana azy tenena akaikinao io verset io hoe afaka hoentinao naizanaiza amin'izay hoe nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste ny avocat-nao zany tsy maintsy le juste tsika zany le tsy manatahotra tsika le tsy manatahotra zany tsony tena ny kristianina rehefa mbola misy tahotra enao kristianina isany tena miteny anao efa ny fibebahanao misy zavatra tsy normal zay quelque part angatao fanahy masina hoe aiza le izy inona ohatran'le verset le menisehany tatiana rindra hoe Isaïe 59 ainsi de inona le izy inona le rindrina mampisaraka amiko aminao fa maninona ianao tsy niara-niditra tamiko tao anatin'le tribunal fa maninona le accusateur afaka nanondro anahy fa maninona le accusateur afaka nanome dossier hoe ty zao quelque chose qui va pas zany régleo zay tena kaikinao régleo zay dia les justes sans péché ohatran'ity vehivavy ity tsika zany l'église du Christ tsika le corps du Christ tsika zany tsika le atsipy ampovoany place n'le accusé fa Jesosy miditra eo place n'le avocat izy eo mijoro izy ary mijoro sady mijoro izy sady vavolombelona ihany keo mijoro izy avocat hoe Jean 20 verset 19 tonga dia hozy izy paix au nom de Jésus izy moa zany tsy miteny hoe paix au nom de Jésus paix dikan'izay calme toi ao tsika tenkaikinao ao ianao ka io fiadanana io zany tena tazomy io nandritran'izay une semaine zay tena paix mikorotana misy tempête misy média mandeha fa zavatra isan-karazana fa tena tazomy io paix anao io tedavina satana satria porte raha vao mialo io paix io misy fissure eo tsofoka satana ary izy rehefa tafiditra Jean 10:10 rehefa tafiditra angalary ny paix anao finono ny finoanao maty amin'izay anao avy eo ka tsika zany manana avocat tenenao manana avocat
manomboka izao a efa tonga le accusateur miaraka amin'ny dossier d'ancien pécheur. Teny kaikinao ianao ni ancien pécheur. Za koa ni ancien pécheur fa je ne suis plus pécheur. Les pécheurs eny lasa pécheur dame zany tsika marina zay. Amen. Fa tsika zany tsy le mpanota ntsony. Aza miteny izay tsony zany isaka miteny zay mpanota zay mialao anatin'le toeran'ny mpanota ary. Fa tsy chaque fois dia ndrehetra zay Jesosy mpanota zay mba beba. Ndrendray kosa ny le izy ohatry ndrendray tsika hoentsika amin'ny sentiment Jesosy mpanotany fantatrao hoe nanota ianao dia beba zany. Marina kosa zany tsika no amarinina fa tsy manamary tena. Tsika zany tsy olona orgueilleux na olona ambitieux fa izy no décidé hoe par sa grâce effaceko ny notiny ty rangahy ty ramatoto y en point c'est tout. Dia raha izy ve no miteny zay le Romains 8:33 teo raha izy no mijoro. Raha izy no mijoro hoe efacé ny eliko inona mbola atahoranao an'izany? Efa mpibebahanao tena kaikinao efa fibebahanao. Zay fotsiny le izy nina zany zavatra mety mandalo anatinao na zavatra hitanao na zavatra andrenesinao no mety nanotony fo saina na mety reto tananao reto mety nanao foana ny tongotrao mitondra tany amin'ny zavapoana mibeba fotsiny. Ndre mandeha zay nisy vehivavy zay ny teny taminay vady fa nga vitavitany hoe mamelamela fotsiny zany. Dia gagabe zany zay tao anatin'le satria le olona zany laza fa ny tena fa hoe kristiana. Dia izay zany tena ohatra ka nisy natohanareo tena mamelady tsy maintsy lisy tena daholo izy le zavatra natao. Dia fa nga vitavita an'izany fotsiny ozy izy dia gaga fotsiny zany zay mivady dia hoe eny ary. Dia avy eo moa zany ohatra mifandamina teo izy le compagnany satria tsy mbola tsy vady zareo tamin'izay dia izy le compagne dia le compagnon dia ohatra ny calmen'le rangatany angamba dia ohatra ny lamma zany le resaka. Ka le izy zany tsika zany tsika tena facile miaraka amin'ny Jesosy. Zay ny tenintsika hoe rehefa makeo amin'ny Jesosy ianao tena sokafy. Jesosy tena naloto kely ny foko tamin'le ohatra hoe nitady parking tarehy tonga dia nisisihany le parking ohatra. Naloto kely ny foko amin'ny fona Jesosy fa tefa tokony tsy amin'izany intsony tsotra ohatr'izany. Mila tena izy fotsiny zany dia ataovy izay adio anao satria raha tonga tapokeo ary Jesosy. Raha tena tonga tapokeo dia izy hoe mijanona aloha se fa pendant 3 ans et demi mbola mijanona eo indray tena sacrin. Zao zany tena hoe Jesosy ny avokako. 2 Corinthiens 5:17 nataontsika ty leçon ty tamin'ity semaine ty hoe en Christ position le izy. Rehefa manana avocat ianao dia le avocat no ohatrany hoe manarona anao. Ohatran'le psaume 91 mivakitsika teo an'kio verset 1 eo ambanin'ny aloka misy manaloka zany eo ohatrany reny akoho. Jesosy koa miteny an'izany Jerosalema izy hatramin'izay ohatrany fambombany reny akoho ny zanany izy no tiako ambombana anao. Andao hitsofoka ny akoho tsy mba matahotra aigle zany ny reny akoho fa alainy ny poussin dia sokafany elona dia arovana. Tsy raharaha zay aigle sy hitsikitsika anareo ery tsy raharaha satria zanana andao hitsofoka. Inona vita poussin amin'ny aigle tsisy fa izy ny efa njoro an'izay. 2 Corinthiens 5:17 ety koa Romains 8 verset 9 efa nitenentsika teo ihany le izy rehefa anazy tsika anazy tena hoe azy ny vidiny ny tempolony dina mbola atahorantsika tena le zany mampanontany tena ny olona milazany tena fa kristiana nefa tsy manana assurance hoe raha tonga le accusateur dia mipararetra izy. Androany afaka izany au nom de Jésus raha mbola tatahotra io anao. Ary zao tsy vitan'izay fotsiny fa mifanahy masina aiza eo akaikinao ao anatinao ary mandrakotra anao. Tsisy tokony atahorana intsony zany reta. Hozy izy Paul mantsy Timoty Timoty teneny Timoty eo akaikinao Timoty fanahy maheriny ao anatinao. Fanahy reny virus reny
Efesiens 6 verset 10 fanahy eny amin'ny rivotra reny disaka mikopa-kelatra izy le dragona mikopa-kelatra mitsoka daholo ny petite souris fa nga ianao petite souris une souris verte qui cache dans l'herbe ça ne cache pas dans l'herbe ça tsy petite souris amen za manana ny armure du Christ Ephésiens 6 verset 11 à 18 enlève ny sabre de tribory le dragona mena iny amen aza matahotra amin'ny faire face ny Goliata zany aza matahotra jereo ny assurance Saint David amin'ny veritsika matetika izay zavatra zay tonga dia nijoro izy tsy noho ny fahaizany mitifitra pilotra lance-pierre fa mijoro izy satria izy za avy amin'ny anarany l'Éternel des armées. Matthieu 18 verset 19 verset 19 à 20 Matthieu 18 19 à 20 raha iso amin'ny baibolinao dia tenenao akaikinao fa maninona ianao mipanika hoe maninona ianao misinquiété aza matahotra tsony hoe alléluia vakina ary Matthieu 18 19 à 20 J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Eo afovoany Andriamanitra. Eo afovoany Jesosy azafady. Eo afovoany Jesosy. Dia Jesosy no hitan'le juge. Jesosy no hitan'Andriamanitra ray. Jesosy no hitany rehefa mijery anao izy. Satria ianao mijoro amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika zany tsy manatona, tsika zany tsy ohatrany tamin'ny Ancien Testament hoe tsy maintsy voarakitra ranjanaka ondry vrai ondry. Fa tsika zany efa voarakitra ny ranjanaka ondry Jesosy. Hébreu ao anatin'ny boky vakio tsara. Hébreu 10 miaraka miditra miaraka amin'ny rahan'i Jesosy tsika ao amin'ny zafady lieu très saint. Dia ampandrosoan'Andriamanitra tsika manatona ozy izy. Manatona n'Andriamanitra ozy Petera manatona n'Andriamanitra anjaranao amin'izay manatona Andriamanitra efa nanatona tamin'ny anaran'i Jesosy fa anjaranao koa mila manatona fa aza mieritreritra ka zany maloto dia rovina ianao zany ny adio tsy adio mihitsy ianao rehefa tsy manatona aminy satria le toetranao iny mihitsy ny tiany hoe sorona ianao rehefa tsy manatona azy ianao tsy afaka miazira eo amin'ny fiainanao izy tsy nefa niazira tamin'ny voalohany. Alléluia. Exode 17 verset 7 ny karazana fomononmononana dia tsy andrenesan'Andriamanitra alasa tsy midiserne an'Andriamanitra tsony izay mitondra azy ohatrany tamin'ny androny taranak'Israely io. Exode 17 verset 7 eny jereo hoe hitantsika tsara teo tao anatin'ny barika tsy reny Jesosy mihitsy ny zareo murmure sy ny karazana. Jesosy koa tsy narehan'le tempête fa ahoana ary zany. Exode 17 verset 7 ao tsika. Il appela ce lieu Massa et Meriba. Dikany Massa épreuve, dikany Meriba querelle, fifamaliana. Parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main de l'Éternel en disant l'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous? Tsy midiserne intsony hoe eo ve Andriamanitra? Grave io. Teo akaikinao grave io tsy midiserne intsony ny présence de Dieu. Misy zavatra tsy normal eo. Misy zavatra tsy normal hoe tsy eo zany hoe tsy hitanao tsy renao tsy tsapanao hoe eo le avocat. Dia manomboka tonga amin'izay ny accusateur ary tsy accusateur ray intsony eo fa tonga daholo ny karazana culpabilité isan-karazany rehetrarehetra ny ancien dossier rehetrarehetra atsony daholo nareo le nampidaraboka azy tamin'ny fijangatsangana avindray nareo hoe na dia olo efa tsy nijangatsangatsony azy enao le tamin'izy le nandaingy avy koa iny devoly iny accusé anazy dia tonga eo anatrehan'i Jesosy amin'izay le accusateur eo dia izy zao ve natsoina hoe zanak'Andriamanitra zao ve natsoina hoe mpanompon'i Kristy ao hoe azonareo ve le tiana evinao anatr'izy tsika zany tena mila mijoro mihitsy manomboka izao hoe ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra
eo le avoka miaraka amiko mandrakariva izy tsy mandao ahy izy za momba anao izy zany teniny a jesosy ny tena za momba anareo mandrakariva mandrapatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo zao momba zany dikany eo momba eo akavia eo akavanana devant derrière tsisy crainte tsisy doute tsisy tahotra alleloia efa prévu hatramin'izay Andriamanitra hoe idémarquer amin'ny peupleny démarquer zany hoe anavaka ny nation amen zavatra nitranga nefa ny eo amin'ny 1 Samuel 8 tamin'ny Ancien Testament zany zavatra nitranga tamin'ny Ancien Testament dia zao zavatra zao mitady roi ny zanak'Israely andeha eo anoloana tena mikaikinao hoe zay le fahadosoana mitady olona akoatran'i Jesosy mitady olona akoatran'Andriamanitra Jesosy efa niteny Andriamanitra moa zany Andriamanitra ray efa niteny tamin'ny taranak'Israely za efa evoanareo taranak'Israely nakany amin'ny profeta zay mila roi ao tsika 1 Samuel 8 misy an'izay ohatrany ahoana ny fomba niteny anany zanak'Israely tamin'ny Mosesy ianao aza miresaka aminay zany tsony fa zao aloha zay anao an'izay tianay misy rebelle atao Exode 25-28 efa tsika angakaingana kely alao fitainy ty zavatra ty Exode 25 verset 8 Exode 25 verset 8 Exode 25, verset 8. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Exode 29, verset 42 à 46. Exode 29, verset 42 à 46. Exode 29, 42 à 46. C'est un holocauste que vous offrirez à perpétuité de génération en génération, à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel, à l'endroit où je vous convoquerai pour m'entretenir avec toi. C'est là que je rencontrerai les Israélites et ma gloire rendra ce lieu saint. 44. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai aussi Aaron et ses fils pour qu'ils soient mes prêtres. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. C'est l'Ancien Testament. Vous dites, j'habiterai au milieu des Israélites, je serai leur Dieu. Ils sauront que c'est moi l'Éternel leur Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Oui, je suis l'Éternel leur Dieu. Andriamanitra zany efa teo avoany fa tsisy nahatsikaritra mihitsy ny Israelita satria tao anatin'ny foana zay le nahatonga le mivakitsika teo le Meriba ny querelle dia tsy mahatate épreuve fa tonga dia mikeurele foana monsieur querele foana murmure foana mandeha teo kaikany hoe foano manomboka androany eo amin'ny fiainako zay le murmure mbro tena mba remarqué hoe vao manomboka murmure anao le murmure tsy voatery mivoaka amin'ny vava fa io na murmure atao tsaina ary fa mitovy ihany io fa tonga dia miala ampe dia ohatrany hoe tsy miexiste zany Andriamanitra ohatrany hoe tsy nanao nininy zany Andriamanitra talohan'ny l'épreuve zay lalovana io jereo tsara étudieo io exode io fa à chaque fois mandeha ohatrany hoe tsy zavatra nataon'Andriamanitra mihitsy manomboka exode 3 à chaque chapitre dia tsy maintsy monina foana nono zay aiza nkabaka mangetahety zay aiza ngologolo mahita menonina foana mieux de l'eau zay ohatrany zaza atsika mila miditra ao anatin'ny fahamatorana mila matotra amin'izay zao zanaka mila matotra amin'izay zao alléluia Exode 33 verset 3 Il vous conduira dans un pays ruisselant de lait et de miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle, et je pourrais être amené à vous exterminer pendant le voyage.
fahavalon'ny fanotrona tsy ahitantsika ny assistance de Dieu mihitsy murmure miala ary le assistance ny tena marina ka zay famerenana an'izay assistance zay amin'izao fotoana izao dia zao mangintsika dia manaiky hoentina jereo le promesse n'Andriamanitra mivoaka ao nareo dia hoentiko any amin'ny tany tondra dronoana sy tantely mifatoha ianao izy ny Abakaoka toko faharoa mifatoha ianao amin'ny programan'Andriamanitra izy no niteny tena kaikinao izy no niteny izy ny anao izy nitondra anao inona mbola atahoranao indray hoe izy zany efa niteny hoentiko any amin'ny tany tondra dronoana sy tantely ianao titaon'izy hoe taona tantely inona mbola tahoranao an'izany na dia mangidy ary aloha le réalité eo tsy maninona zany Jean 8 verset 40 Exode 34 verset 8-9 tsy rebele tamin'Andriamanitra foana dia tsy tia ny Andriamanitra teo fa Moïse indray tsy maintsy ny intercéder hitanao ny intercéder fantatry Moïse inona ny plasiny au niveau en israélite dus lâche intercéder Exode 34 verset 8-9 aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna puis il dit ah Seigneur s'il est vrai que j'ai obtenu ta faveur je t'en prie tena kaikinao faveur ny toerana misy ianao en tant qu'intercesseur je t'en prie Seigneur marche au milieu de nous satria Andriamanitra atao amin'le Exode 33 verset 3 je n'irai pas au milieu de vous ndana ataovy zay rivony lisany ohatran'izay ndanare efa navoaka koa ndanare fa sao dia zany amono anareo fa ozy izy Mosesy ianao fa mipromettra taminay fa ho any amin'ny tany tondra dronono sy tantely zay le intercession mila atao zay amen fa tsy tsika foana mila intercession fa tsika mba mi-intercéder ho any hafa amin'izay manomboka androany au nom de Jésus Exode 34 io vakio tsara io vous dites Seigneur marche au milieu de nous s'il te plaît oui je sais que c'est un peuple rebelle mais veuille pardonner nos fautes et nos péchés tena kaikinao nga nanota nga Mosesy anie tsy murmure Mosesy anie tsy se querelle tamin'Andriamanitra fa ny intercéder izy eto dia mampianatra anareo amin'ity resaka intercession ity rehefa mitarika intercession tsika dia vavaka hoentina vavaka tsy ho anao fa vavaka ho an'ny hafa mety misy hoe nananetahita ho avy zao ohatra fa mety natahotra izy ohatra hoe vady mety mbola tsy ao amin'ny tompo tsara toy izy aza makany ianao fa tsy hitanao ngo fa misy coronavirus dia inona intercéder anao mba hivavaka ho an'le rangana ho an'le ramatoa mba ho ahafahany izy hoe afaka andana mandeha zay ny antsoina hoe intercession Jesús le reflet de la gloire du Père empreinte de sa personne expression parfaite de son être tu vous dis je suis venu au milieu de vous Jean 8 verset 42 amin'izay Jesosy zany dia tonga tena hoe tonga Jesosy tonga nofo représentant Dieu izy Dieu tsy na esprit au Jean 4 verset 41 Dieu est esprit enfin Dieu esprit a pris chair par la Vierge Marie en Jésus-Christ fitaovana fotsiny enveloppe fotsiny Marie amen taotsika dia zao ohatran'ny Andriamanitra izay mipromettra tamin'ny Israélita hoe au milieu d'eux dia Jesosy koa niteny hoe nareo izy tsy nidiscerner en présence ako mihitsy nefa za eto ampovoaninareo Jean 8 verset 42 aoetsika eo Jean 8 verset 42 raiso amin'ny anaran'i Jesosy si vraiment Dieu est votre Père leur dit Jésus tanareo verina kely tsika entre parenthèse fotsiny amin'le Romains 8 verset 33 ozy izy hoe Andriamanitra mijoro ho an'ny éluany tsisy afaka mi-accuser an'izay élu de Dieu dia ozy izy si vraiment Dieu était votre Père leur dit Jésus vous m'aimerez car c'est de sa part que je suis ici c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous manana tanjon'Andriamanitra zany nandefan'i Jesosy ho foana je ne suis pas venu de ma propre initiative c'est lui qui m'a envoyé zany hoe Andriamanitra zany dia nandefa zay le nyteneniko teo Andriamanitra nandefa d'office an Jesosy comme avocat ho an'izay
anazy ka ianao zany ro voanazy dia aza menatra mihitsy manatonyandriamanitra tena tsy nety nataoko nytantarana amiko zao pasteur Rodolphe tamin'ny fakomaly angamba izay andro amin'ny filiale dia ozy tena nisy expérience zay ozy sy mba tantaraiko am'se ozy izy zaho ozy izy tao anatin'le izy zany tsy tantaraiko aminareo le circonstance fa nisy an'izao izy tena tsy alaise ozy izy tao anatin'le izy zay le maka initiative tsy alaise ozy izy fa tonga dia natsoky le olona dia nyteneniko hoe tsy nety ny zavatra nataoko dia na le olona rozy gaga hoe na tsy niantso arany ianao ozy izy tsy fantatra izany zavatra zany fa tsy alaise tsony zany ianao rehefa misy zavatra tsy mety zay ny zavatra tokony ataonao rehefa misy zavatra tsy mety dia atony le olona dia tena mifona pasteur Richa tena azafady raha ohatra ka nysoke anse le ohatra zao tonga dia eo dia vitaina vakovavy satana teo kaikinao vakovavy indray satana amen tsika zany olona mpamaky vavy any satana tsy direct fa ao anatin'ny fibebahana sy ao anatin'ny fiverenana ao amin'ny présence de Dieu tonga dia mifanena mifanotrono an Jesosy izy tonga dia Jesosy mijoro avoka io mahafilotra mahita an'izany za tonga dia hay ohatry nahita vision zany any hitan'i Jesosy mijoro wow marina fa tena mijoro Jesosy tsisy tokony atahoranao zany jereo anzay no akaikinao dia izao tenenina ny olona mpanao marina tsy matahotra polisy zany fa ny olona zay rehefa mailomailo izatra tsy normal zay marina zany za tsy marina dia tonga dia discernel le polisy fa maniny bandy iny zao ohatra manao tanana postapika eo tonga dia ajanony ny tomobile tsy haiko ohatrany hoe ohatra izy moa tsika zay ohatra manana instinct le polisy fa fait efa ampianarina mihitsy ny zareo midiscerner ianao raha ohatra ka tsisy atahora ty zavatra anankiray ty tamin'ny andeha ho any amin'ny hoany choisia farany teo zany tamin'le andro farany tany dia hitanareo zany amin'ny A86 iny misy le voie auxiliaire dia misy fotoana izy mio fermé fa tamin'izay zany be tomobile be dia ouvert tsisy mety mandeha le olona satria misy polisy mandeha hitanao mandeha 70 dia misy polisy mandeha aminy tsisy mety midepasy ry zalahy le polisy zany eto donc eto dia ry zalahy ty alavidavitra ty daholo zany inona ary ny atahoran'ny lisa no tonga dia tato anatiko zany zay hoe misy zavatra tsy normal lao azonareo ve le zavatra tiako tenena satria misy mpanao lalànao dia ianao na rehefa mandeha 70 ianao ina moa ny atahoranao dia nidépasseko 70 zany dia nidépasseko le polisy nga zany nanao sirène nga le polisy fa minona nidépasseny lahy za ao anatin'ny lalàna tsisy ao anatin'ny fahamarinana ianao tsisy tokony atahoranao fa raha ohatra hoe 90 kosa lahy kosa tonga dia makasisiny ianao raha tao maozy izy angamba ka ianao zany rehefa manao marina ianao tsisy atahoranao fa volombelon'ny dadanay zany zavatra zany nisy ny accusé izy tonga tribunal dia tonga ny juge dia ozy izy le juge ary ianao nga tsy manana avocat juge tena zao ozy izy tsy nanao ninona juge reo olo reo ozy izy tsy tiana zao le dossier za Jesosy mivavolombelona reto fa tsy naka avocat ozy izy fa za tsy andany volo amin'izany tonga dia niravina ny dossier zavatra nisy zany tao anosy alleloia ka rehefa tsy nanao nao inona ny atahoranao fa zao kosa nefa raha ohatra ozy izy ka sendra latsaka anaty péché anao nidikan'le hoe Jesosy ny avokany adia fao ny fibebahanao dia hijoro Jesosy amen mitsangana miazava Krista ny manazavanao satria anao tao anaty ténèbre fa inona ny asaina ataonao mitsangana tena kaikinao mitsangana zany hoe aza milolo anatin'izy zany paster tena tsy kobonao mihitsy tena nanolotony nalotony foka ndana diovy ary dia mitsangana efao ny fibebahanao tena kaikinao efao tanteraka le izy hoe amen ka tsika zanak'Andriamanitra manana tombony be mihitsy manana an Jesosy manana tombony be Jean 15 verset 3 angamba raha ohatra ka azo quelle mission tokony tena fa mahay tsenjeran'izay daholo na zao soary tokony mahay tsara n'izany mihitsy hoe nareo dia madio noho ny teny zay lazaiko aminareo reo vao mahatsiaro tena maloto anao ndana amin'ny sasy mahatsiaro tena misy fofopofona maloto ianao tsisy parfum du Christ fa fofopofona maloto ndana mandro ndana misolo akanjo vitanao zany fa voalazana bokyny proverbe hoe tokony anao akanjo foty ianao dia vitanao zao fa misy tasy le izy dia maninona ianao mbola hoentinao ihany le akanjo iza nafaparaka lasa Jesosy nafaparaka nefa noho izy aoka ianareo higarde ny akanjo anareo fotsy ary ny lohanareo tsy mirate menaka mila midio tena kaikinao hoe mila miditra dosy
amen. Izy zany tokony tsy forcena ntsony hoe Estera ndana vaprano tadosy. Estera ro vao tsy à l'aise dia tonga dia mandeha makany amin'ny dosy izy. C'est naturel ho an'ny olona dia maninona zany amin'ny kristianina tsy tokony ho naturel hoe marina ve zany andao a mety miteny hoe ka zany efa nadio e zany efa nandro tamin'ny lahady misy manao be famaliana oatra zany ka za kosa efa nandro tamin'ny lahady dia maninona zako latsinainy koa zany tsy maintsy mandro fina nataonao toute la journée avy nanao foty ianao tsy haiko hoe nanao zavatra teninao maloto ny tananao jereo zao amty sao dia misy olo-maso zavatra jereo amty resaka hoe aretiny te dia inona zao hatramin'izay tsisy ny rarahan'le truc alcoolisé zao rupture de stock jereo ne le olona tonan'inona tsy nampiasa hatramin'izay ao ampiasana misy mangalatra le tena grave mihitsy hitanareo no tahotra fa maninona raha ataolo izy isan'andro hatramin'izay ianao manao dona kely dia zao tena lasa nadona kely ary tsy atao tsony dona tongotra zany zao nisy no lasa dona tongotra ty way zary ty tenena akaikinao way zary tsika zany andao tsika tena andao hivavaka anao intercession tsika misangana ianao dia andao hivavaka amen mandray andraikitra tsika ho amin'ny frantsa mandray andraikitra tsika ho Madagasikara satria tsisy ninona zao ny Madagasikara fa iny ny sesefana sahady ho hitako tamin'ny maraina lala tsisy ninona Madagasikara fa sesefana sahady raha tonga amin'ny Madagasikara dia vulnérable be Madagasikara satria tsy manana an'izao zao raha ny Jesosy ranga alleloia ndao tsika intercéder tadidinareo tsara hoe position teo ny ray zany ny juge suprême Jesosy mivavaka ao antsika fanay masina manohana antsika ary tsika indray mba mivavaka ho an'ny hafa ianao zao salama fa va ho an'ny hafa zay marary ianao zao dans la paix fa va ho an'ny olona zay tsy manana paix satria ny France zao tsy manana paix any anaty RER ianao vao mitakisikisina dia efa tsy haiko zany ohatra miteny voaka zany le olona non za tsy mehan'le izy le situation zany ohatrany hoe ianao ohatrany hoe zay moa nyteneniko mivadiko zany hoe misy olona zany lasa ohatrany izy mieritreritra ny tenany hoe izy zany saint izy zany propre fa ianao zany voretra zay mihitsy zany izy ohatrany hoe miala tany fa masiso ohatrohatran'izany hoe ianao tena accuseko mihitsy fa ianao le mitondra an'le virus ohatrohatr'izay mihitsy le izy za fa dia nefa ianao koa mba mahafantatra ny tenanao fa ianao koa propre fa le tahotra mihitsiny dia mivoaka daholo ny raha sisy metrakan-drasa amen dao tsika hivavaka connaissant zany notre position dia andraoaka position tsika ao amin'ny Krista aloha position antsika ao amin'ny Krista tena hoe en Krista rehefa position antsika ao amin'ny Krista Jesosy ny avoka antsika dia ny ray momba antsika iza ny accusé antsika rehefa fantatrao amin'izay position anao sy ny identité anao andao tsika ise positionné tahaky ny reo zay tao anaty baiboly ohatra ny Abrahama mba tsy haharingana ny firenena rehetra sy ohatran'izany vavaka tsika ho amin'ny Madagasikara vavaka tsika ho amin'ny Frantsa eo tsika mivavaka ho amin'ny 5 continent mba hiasa amin'ny famindram-pon'Andriamanitra indray fa zavatra ohatr' izao ihany koa ny misy ahitana amin'ny finoantsika ihany koa ny ahitana ny intervention antsika koa andray andraikitra ianao sasandray andraikitra sandrato mivavaka tsika vavaka fisaorana aloha dia aveo tsika vay ho taritiny fanahytsika ao anatin'ny intercession vavaka fisaorana aloha ny amin'ny position anao zany hoe soyez en sûr amin'ny position anao sy amin'ny identité anao aloha sandrato mivavaka ao ary Jesosy eo misaotra anao zay tsy afaka nanana accès amin'ny portany lanitra zay ary tsy afaka manana accès mihitsiny ny amin'ny toeran'izay misy anay ankehitriny raha tsy teo ianao ny rano sarobidy no entinao namakivaky ary nandrovotra an'ilay le rideau zay nampisaraka ny efitra masina indrindra sy ny efitra masina iza moa ny olona afaka niditra tamin'ny efitra masina indrindra io akoatranao Jesosy fa sady sacrificateur ianao ny sacrifice ary mino an'izany zay ianao niditra une bonne fois pour toutes tao amin'le temple tao an-danitra tao zay tsy hitanay maso kanefa kosa zay ankehitriny lasa afaka manantona ny ray no ny ranao sarobidy Jesosy ianao le avocat anay
ianao le avocat tsy mipayena fa efa mipayenao tamin'ny ranao, mipayenao tamin'ny sakrifisy vitanao, tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany mihitsy ianao mba hijoro face an'ilay accusateur. Ary voasoratra any amin'ny apokalypsy fa ho avy ny fotoana izay hijoroan'Andriamanitra velona dia efa voalaza fa ny teny vavolombelon'i Kristy sy ny rany Jesosy ireo no nandresena ny accusateur. Ka eny Jesosy eo ndreto zahay diovy amin'ny rano sarobidy hatrany amin'ny kely sy bidiky indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra aminay tsirairay avy. Taloha zay mpanota fa efa nampijoroanao zay, efa solafaka imbedabe zay fa nampijoroanao indray ary nijoroanao fa ianao no avocat anay. Ka eny Jesosy eo alohan'ny intervention anay amin'ny hafa, alohan'ny vavaka izay ho asandratray ho an'ny hafa, dia io indray Jesosy eo mbola mangataka ny rano indray mba nadio molotray, andio ny masonay, andio ny sofinay, andio ny tananay, andio ny tenanay iray manontolo mba hahafahanao mba hahafahan'ilay rindrina izay nampisaraka anay taminao tsy anakana an'izao vavaka izao. Vavaka izay ray eo amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ireo malagasy izay eritreretin'ny tany mandroso fa hoe tsisy fiarovana ka hoe vulnérable be. Jesosy eo zahay gasy no mivavaka ankehitriny ary miantso ny rano sarobidy, miantso ny anaranao zay Jesosy avy Nazareta, miantso ny afo ny fanainao masina mba handrakotra ny Madagasikara, any Diego ka hatrany Fort Dauphin, any Majanga ka hatrany Tamatavy, Tananarivo sy Fianaratsoa mba hiparitaka Jesosy eo ny vavaka ny kristianina rehetra iarahanay miaraka amin'ny kristianina rehetra ao Madagasikara ho fiarovana anay ianao Jesosy. Batery fiarovana anay ianao Jesosy, batery fiarovana Madagasikara ianao Jesosy, batery fiarovana anay ianao Jesosy avy Nazareta. Ny rano sarobidy mandrakotra ny ankohonanay ihany, lavitra ny sotasotan'ny Satana, fa dia sambatra zay hijery fotsiny koa izy ireo satria izany na tonga Madagasikara olona ihany koa miavaka amin'ny anaramahery Jesosy avy Nazareta. Ataontsika hivavaka ho an'ny Frantsa, vavaka mba hiverina eto Frantsa ampe, vavaka mba hiverina eto Frantsa amin'ny famirapon'Andriamanitra, ho voakasika Andriamanitra isy rivotra hitondra n'io aretina io hitondra ny amin'ny large, ho faty any amin'ny large io au nom de Jésus. Asandrato satria noentin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity tsika. Zao voasoratra ao anatin'ny boky, ao anatin'ny Baiboly, fa tsika mila mivavaka amin'izy toerana nampandehanana antsika. Tsy accusateur tsika ka hoe mifrantsa mihitsy ny tena mila non, ndao tsika hivavaka, ndao tsika intervenir, ndao tsika intervenir tahaka ny intervention izay nataon'i Daniel par rapport amin'ireo magicien izay lasa tonga tsy maty noho ny fisian'i Daniel izay nijoro mba tsy ho tapahan-doha amin'ny anaran'i Jesosy. Sandrato mivavaka ao amin'ny Frantsa ray eo amin'ny anaramerin' Jesosy avy Nazareta. Jesosy eo ianao no niteny fa raha misy roa mifanaiky ety ambonin'ny tany ka mangataka amin'iray dia ianao no hijoro eo afovoanay. Ka Jesosy avy Nazareta ianao ny avocat anay, fa zahay kosa mba hijoro intervenir ho intermédiaire ho an'ny Frantsa Jesosy eo. Aoka hiverina izany pe zany, tononona izany pe zany ho any amin'ny nord, any amin'ny sud, est sy ouest amin'ny anaran'i Jesosy. Misy andrata ary varavarana fahagola eto Frantsa, aoka hitsangana ary varavarana fahagola eto Frantsa hidira ny mpanjaka amin'ny voninahitra. Izy zao mpanjaka amin'ny voninahitra zao, c'est le Dieu de l'armée céleste au nom précieux de Jésus-Christ. Aoka hitsoka eto ny rivotra fa any atsinanana ka hatrany andrefana, any atsinana any avaratra ka hatrany atsimo, hitsoka ka hitondra ny virus hivoaka ivelan'ny Frantsa ho faty eny amin'ny large eny au nom de Jésus de Nazareth. Vavaka izay Jesosy ho amin'ny Frantsa, vavaka izay ary mivavaka ho amin'ny kristiana rehetra eto Frantsa mba ho levina ny virus au nom de Jésus de Nazareth. Fa ery eny amin'ny abakabaka zany, ery tsy natao ampitahotra zany, ery tsy atao ampiororo zany, fa ery miororo zany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, eo amin'ny fanotronan'Andriamanitra velona. Kanizaniza kristiana ihany koa tononona fanasitranana ho an'ireo kristiana. Vavaka izay Jesosy ho an'ny porte ouverte chrétienne izay nidiran'ny Satana ka natonga ny olona tao ny contracté an'io virus io, ka tononay amin'ny anaran'i Jesosy fa misy fahagagana, misy tanan'Andriamanitra velona, le avocany porte ouverte chrétienne, Papa Jean sy pasteur Smith, Peter Smith au nom de Jésus de Nazareth. Tononona fa zay olona rehetra votao misy fahagagana androany, misy fanasitranana azon'izy ireo au nom de Jésus de Nazareth. Ary ny nampidinan'io fiangonan'io tononona fa izy dérogation afaka hivoahany
ivoan'ny fiangonana indray au nom de Jésus de Nazareth. Raha eo vavak'izay ho andreo mega church eto Frantsa rehetra mba hisokatra ny amin'ny fijoroana izy ireo ihany koa amin'ny fikontrenan'izay virus izay miparitaka izay. Raha eo amin'ny anara-merin'i Jesosy tononona ny fiadanana au nom de Jésus tahaka ny angano io virus io ihany koa tao amin'ny maizina ny verenan'io virus io tsy tapopokatsona au nom de Jésus noho ny fanotronan'Andriamanitra velona noho ny fanotronany ty Andriamanitra velona archevêque mission ty au nom de Jésus de Nazareth arakofana andrany Jesosy avy Nazareta ny famille tsirairay avy hiala ny tahotra satria ao an-tsambokelinay Jesosy ao an-tsambokelinay Jesosy ao an-tsambokelinay Jesosy tsisy tahotra tsisy tempête tsisy vague zany ampiororonay zany au nom de Jésus na ny asanay ho voatazona na ny santé anay ho voatazona ny peanay ho voatazona joanay tsy angozozo zany tongotray fa hijoro zay au nom de Jésus de Nazareth fa tsy akasika ny tranonay zany satria ny rany Jesosy mihitsy ny amin'ny tolana mbaravaran'ny ankohonanay tsirairay avy au nom de Jésus. Asandrato ny tananao dia asandrato ny fisaorana no ny asan'ny tenin'Andriamanitra sy asan'ny fanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. O Jesosy eo manandratana an'izay tahaka ny zaza sotranao zay ny amin'ny intervention anao teto amin'ny ankohonanay teto amin'ity assemblée ity sotra fa ny soronao n'ilay tahotra efa izay ny séminaire no eto ny mpanomponao teto mpanomponao pasteur Jean Rodolphe fa ny Andriamanina no Andriamanitra tsirairay avy reto efa niala zany tahotra zany ka zany tahotra zany tsy miverina intsony fa anjaranay no mijoro ao anaty lumière fa izy Andriamanitray ny Andriamanitra no mijoro avokanay androany ka izy no afaka hiaccuser ny élu de Dieu. Korratarabarabara iakendererebe shandarabasanda. Tonona ny fiadanan'ny tompo ao antsika tsirairay avy mandehana fa ny tompo no ombanao. Izy ny fanampahan-tena fa izy ombanao mandrapatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ka na inona bruit de guerre, na inona virus, na inona bactérie ianao ao gosena. Ianao dia miavaka tahaka ny tao gosena teo ampovoan'ny Egyptianina aza manà fanotanan'Andriamanitra mahery tsy miala aminao zany amin'ny anara-merin'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Fa fahasoavan'Andriamanitra matoa zao fa fahasoavan'Andriamanitra matoa zao atsika. Amen. Te hafa Andriamanitra velona dia tsofo rano no akaikinao mandehana amin'izao herinao zao fa tsy faible ny Église du Christ